Raikitra ny Savorovoro tetsy amin'ny 67 hectare atsimo, vondron'olona maromaro niaraka tamina mpitandro filaminana maromaro ihany koa no tonga teny toerana andravan'ny trano reto mponina ireto, trano hatrany amin'ny 20 tafo tanoany no kasaina arodana nanao fihetsiketsehana noho izany ireto mponina ireto. Saika noravanandian'olon-tsotra sy polisy maromaro ny tranon'ireo mponina tetsy amin'ny fatra 67 atsimo omaly tokony tamin'ny 12 atoandro teo eo. Tsy fantatr'ireo mponina akory ny antony fandravanany tranony ka voaterina nakan'izany izy ireo. Milaza ny zava-misy maro ny aty Ramatoa ity. Raikitra ny sakoro katsy dia amo tsy taitra fa lasa mivavaka aloha. Vita mivavaka dia lasa nakao ihany. Dia teny efa mitondra boarô miaraka amin'ny tomobile feno boarô le olona. Dia le sosisin'ilay olona aloha zany rovany voalohany tsy hainay na nataony anaty inona misy fa dia korotanirotana ny olona. Raikitra an'izay koa ny nanao ty fidahan-tsainy roy satria le olona kosa efa ela no mipetraka teto. Izary nahita trano vetivety ny olona. Misy olon-tsotra dia polisy. Raha ny fanazavan'ny mponina avy eny an-toerana dia efa nanomboka tamin'ny 27,700 izy ireo no mipetraka teny. Tamin'ny 2024 kosa nefa dia efa nisy ny olona nametaka azy ireo ka mitantarany zavaniseho tamin'izany ty Ramatoa iray ity. Izy aloha zany le mponina mipetraka teto amin'ny 1982 nefa mponina mipetraka teto. Dia tsy fantatra mazava hoe ahoana na ahoana fa ny fitaka voalohany nataon'olona laza tokony hitana ny pita aminay voalohany hita tamin'ny 2011 dia ozy hoe misy fizarana ny eny amin'ny bote. Dia nisoratana daholo ny anaran'ny olona rehetrarehetra teto. Dia tamin'ireo anaran'olona soratan'ireo nanatsongay ny anaran'olona 5 lazainy fa nivarotra ny titanany ty tamin'izareo. Dia iny izy zany nanalana teto niaraka tamin'ny gros bras tamin'ny 2011 zany niaraka tamin'ny gros bras niaraka tamina Emorety BDB. Dia mbola nalova fanjakana aloha mponina teto satria BDB loatra. Dia gaga indray zay ino omaly indray tsisy fampitandremana tsisy nefa tonga dia tonga fotsiny zareo hoe analanay dia hoe didim-pitsarana tamin'ny 2014 indray hono mety le olona analanay teto nefa tsy fantatra hoe iza tamin'ny 2014 zany na mety didim-pitsarana azy na iza dia reny ny zava-niseho. Manoloana zany kosa dia niantson'ny fanjakana ny mponina 67 atsimo mba hijery akaiky ity raharaha ity satria mijaly izy ireo raha mialy eny. Manaiky amin'ny fitondra fanjakana zay hatrany ny ambaratonga fahampandry. Raha ny fantatra dia 20 tafo ireo trano saika narodana omaly ireo. Tsy fantatra moa izay mbola hotorin'ity tantara ity fa nandritry ny fandalovanay teny dia efa nisy ny tompona andraikitry ny tanàna nandeha nampilaza avy hatrany ny tsarana. Nandritry ny sakoroka tena toerana moa dia tsy nisy aloha ny naratra sy maty.